tonga basura havako nefa aza ela loatra mitsikie mifalio awe faly foko raha mitrosa havako de fitie kudurira havako manosika zia inifa mialatsiri aratunampito manena ia amin'ny alalana zany raha ny besa zany no iarabana atsika rehetra iarabana atsika menakavy iarabana nareo mpanaraka an'ity fandarana ity miaraba manokana n'le namana ny akama ny korsa mialatriny re raha nampitomany anao tamin'izany andro ary ialana tsiny be dia be efa samby lehibe tsika zao ka dia miala tsiny miala fondro ny amin'izany tompoko veloma mahafinaritra ary kopatanana feno fitiavana amin'ny piralahina sy ny hoe akame mandra-peona apaina isika ny Tunisie ny antso hoe mieno ny fandarana ndao zay any Australie moa tsy haiko zao amin'ny firy amin'izao oro zao fa dia miarabatsika ny ranabavy miasa any Qatar izay le anabavy any Qatar zay dia tena lazaiko anareo fa tena akama mahafatrakoa araky ny fantatritsika hoe sarotra ny asa ny Madagasikara dia miasa anisany hoe femme de ménage any Qatar io ranabavy io ary mbola mahavita manampy ny malagasy matra manampy izy ary tena ny azy moa tonga dia alefa direkta ny Madagasikara dia manampy ohatran'izany nanao antso aho teto indraindray mba mila fanampiana ho an'ny Berija ninona lazaintsika zany Berija zany mpitolona zany ary nanampy ny akamo zany tsy nisy ny reazira fa olona ray na roa dia tsy hitako tsony le olona satria adiniko no nandefa ny telefona amin'ny mamany Berija amin'le mivola fa raha ohatra nareo ho an'izay mazoto na hoe tsy fanerena le izy fa ny zavatra tokony ho fantatrareo dia Berija zany olona dokotera zany ary olona mahantra anisan'ny tena mijaly izy ao anatin'izany figadrana ametrahana ny tolona ho amin'ny firenena zany jery anareo mety ho menamena be ny masoko satria le jiro matanjaka be dia mitifitra aty amiko le izy tonga dia masoko no atakeny nefa kosa raha anao solomaso sombre reto lazainareo fa jamby eto dia manahirana le izy arahaba ho antsika rehetra ho arahaba ho an'ny rehetra miala tsiny ako amin'ny omaly satria tsara ihany ary ny hoe tena tsara mieno ny kabary ny tsika zany tsy maintsy mieno na iza ny kabary indrindraindrindra fa hoe gabariana filoham-pirenena teo aloha zany Marc Ravalomanana Ratsiraka Didier eny fa na dia Ratsirahonana ary kopatanana ho an'ny Ratsirahonana fantako ianao fa mandeha mariazy zao mandeha mariazy any amin'ny zanaka Ranorbera ary kopatanana ihany koa ho an'ny Ranorbera ho an'ny mariazin'ny zanakao mino aho fa mba invité ihany ny Rosy fa tsy mitohy ny adinareo roalahy amin'ity resaka politika ity kopatanana ihany koa ho an'reto an'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy maninona Andriamatoa Erajonary Mampianina Andriamatoa Ratsiraka Didier ho an'ny malagasy rehetrarehetra izay mihaino zao fandaharana zao lavalava ny fandaharantsika androany satria maromaro ny
révélation nany hoe famoahana secret amin'ny zavatra mitranga ao amin'ny firenena. Fa ny tatasika aloha nanomboantsika azy hoe vie privé sy ny hoe nouveau colon. Araky ny fantatry de hiresaka ihany koa tsika momba ny fanamariana aloha nisy pétition nataontsika navoaka fakimaly. Zava-doza le izy satria bloquen'le fanaovana pétition, tsy manaiky izy raha tsy mandoa 10 € tsika de niza nareo tsy tafiditra mihitsy fa hovaiko izy io fa naiza anaty zany nefany tsisy ilana an'le pétition intsony satria niasa ny pression nataontsika ary araky ny teniko tamin'ny lakamisy hoe ary ho averiko eto solennellement mba hoeniny rehetra hoe mangataka aminao Andriamatoa Andry Rajoelina, tena mangataka ary milela-paladia tompoko. Raha ny tena marina ray aman-dreninao fa amin'ny mafoloanao amina tompona andraikitry ny firenenanao de miangavy ianao tompoko, alefa aso malaky ny momba ny vaksiny. Mahafantatra aho tompoko satria mahay mamaky teny ary napitako tamin'ny malagasy hoe misy an'le initiative Covax izay miaraka amin'ny OMS, ny CEPI ary ny Gavi izay maimaim-poana tafiditra ao anatin'le firenena 200 ary indrindra firenena mahantra indrindra Madagasikara. Galion 21h29 à Sydney zao. Merci. Arapaina ianao ranabavy. Ary anisan'le firenena mahantra mahazo an'io maimaim-poana i Madagasikara. Miangavy re tompoko lahy. Miangavy atanandro tompoko lahy. Andry Rajoelina. Raha tahinika sanatriny mitsipatsipaka ireo malagasy dia taddio fa ny refus avy any aminao dia midika fa responsable tanteraka ianao, tompona andrakitra tanteraka ianao amin'izany atao hoe aina izay eo ampelatananao ny hain'ny malagasy. Tokony ho fantatrao fa ny lalàna dia mametraka foana ny olona anana ny safidy ao anatin'ny tranga anankiray. Ohatra fotsiny, raha ohatra ianao manao autoroute dia tsy midika izany fotapahanao Andry Rajoelina ny route nationale. Tsy maintsy manana safidy ny olona. Ao ny hoe isafidy andeha autoroute dia andoha vola, ao ny safidy route nationale tsy andoha vola. Tsy maintsy manana safidy koa ny olona amin'ity vaksiny ity. Ao ny olona anao vaksiny fa tsy mino tsao na ty resaka fatalista rehetrarehetra ity, na resaka complot sy ny karazan'ity, théorie de complot ity na complotiste rehetra ity. Ao ny olona ny tsy hanao vaksiny ihany koa, ao ny hanao vaksiny. Safidy zany ary izay no maha-repoblika na hoe maha-demokraty any Madagasikara. Ka na inona re resaka business maheno aho fa misy olona akaikinao efa miketrika momba amin'ny business na vaksiny avy any Chine. Halatra izany tompoko. Ary fanambakana ny malagasy izany tompoko, satria ny antony dia izao: ianareo mpanan-karena, isika manana afaka manao vaksiny aty ivelany, la Réunion na Maurice na Seychelles, fa ilay malagasy mahantra tompoko mba dinio ihany. Mino aho ary mino tanteraka
fa anaiky ianao no sady anatanteraka an'io resaka vaksiny io dans le cadre-ny Covax. Saotranao mialoha Andriamatoa Andry Rajoelina. Ary ho antsika malagasy tena miteny aho, za zao nanao vaksiny vao tsy ampy 2 volana zay. Tsy nisy an'izany effet secondaire zany hatramin'izao. Efa vita ny rappel, ny effet secondaire amiko angamba dia lasa ohatran'ny tendakanina zany tato ato. Raha mahita nareo ohatran'ny nahazo aina indray aho, tsy maintsy hikotrana be aho zao anahita eno. Izay ny effet secondaire ohatran'ny hitako, ohatran'ny noana lavo zany aho. Fa raha ian'ny tsao ianao hoe nitsipaka hono ny tatsy maty hono ny aty, ny sasany koa manko zao a. Misy olona raha manao mihitsy hoe tsy mety amin'ny malagasy io. Fa inona loatra re ny organe tena hoe spécial tsy toviza amin'ny malagasy amin'ny firenena hafa, tena gaga a. Olona manam-pahaizana no miteny amin'izany a, hoe tsy mety amin'ny organe ny gasy io bainina. Ny aloha tsy afeniko hoe tsy tsara velatria, le Pfizer no nanaovako vaksiny satria hitako le flacon. Aloha tsy afeniko zay a, tsy nde hifamitaka eto tsika. Fa raha ohatra zany hividy ny fanjakana malagasy ka hifanaraka amin'ny OMS dia le Pfizer alaina, fa za zao vavolombelona tsisy nanjo anahy. Itony ny t-shirt ny polo an'ny akama ho anareo zay manafatra, 25 € ny vidiny, efa nilazaina tamin'izany andro. Misy mavokely izy ity, misy fotsy. Mialatsiny ho anareo la réunion fa tokony efa ela mihitsy any nandefa ho anareo fa le fotoana reo olona tena enjana be le fotoanako. Dia ohatran'ny hoe le promesse zany tsy vita, fa tena hiezaka amin'ny dietety satria fantatro fa maro ny organisation zay ataonareo any tsara le izy a. Jereo tena tsangana kely hitanareo, tena seksexy tsara le izy. Bon, c'est du coq à l'âne. Hiresaka momba ny vie privée tsika. Zao a, ny notion na vie privée dia ho an'ny olona miaina ao anatin'ny fiainana hoe tsotra, discret, tsy miseho télévision, tsy miseho gazety, tsy miseho à gauche, tsy miseho à droite, ary tsy miseho star na miseho olona populaire. Io manko no arman'ny olona manao tao foana. Tena tsy afeniko anareo. Nanao asa ahako teny amin'ny bypass. Dia rehefa ny atoandro dia misakafo ao amin'ny Le Intsy. Fantatro Le Intsy tsara zany, eny Ambohimanamboly iny. Dia rehefa avy misakafo aho dia misy hazo zay ao. Dia ambanin'le hazo io, zay sy ny chauffeur no maka lasesta, dia matory kely aloha. Fa mandritran'izay matory 20 minitra eo na atsasakadiny. Misy moa dia tena azoko sary mihitsy, ny tenako zao no naka sary azy. Raina chef d'institution mandeha mijangajanga, tondra sipaka kely any amin'ny Le Intsy. Duster zay ny tomobile ny Dacia mangamanga, raha eniny zao il va se reconnaître. Dia nieritreritra tamin'izay andray hoe avoakako ity, fa tsy navoakako satria no ny antony maro samihafa. Par contre very le appareil photo nangalako sary ny olona io. Taitra be avy eo fa hitako ilay izy mivoaka tamina gazety
tao anatina propagandy. Mandrapetraka eto tao anatin'ny telopolo minitra zay, tsy anankiray na roa na telo natao hoe olobe manam-pahefana, manana andraikitra amin'ny fitondrana, mpanao politika, iny maka lakile au niveau an'le réception dia miembotra marsarera dia tonga dia any amin'ny chambre, any amin'ny lieu intsy zany. Azoko sarisary ny maromaro amin'izy ireo fa napagagahako tsy navoaka an'le olona nangalatra ny appareil photoako ilay ireo sary ireo. Misy ihany tena mampitolagaga. Nitondra Andriamatoa Clinton nisy ny scandale Levinsky, nitondra Andriamatoa Sarkozy navoakan'ny olona ny divorceny, nitondra François Hollande tratran'ny olona François Hollande mandeha moto scooter mandeha makany amin'ny sipany na dia manao kasikara. Inona no tiako lazaina amin'izany? Maro amin'ny mpanao politika malagasy no tena atao hoe manararoapaty satria miafina ao ambadik'izay hoe vie privée an'izany. Inona ny idirana amin'izany? Tsy tokony. Manana droit mihitsy ny public, manana droit mihitsy ny vahoaka ahalala hoe azo atokisana ve ity olona ity, azo atokisana ve ity lehilahy ity, azo atokisana ve ity vehivavy ity. Eo amin'ny fiainana rehetra zany amin'ny vie privée. Rehefa misy zavatra maka avoaka amin'ny mpanao politika, vie privée an'izany. Ohatran'izany mihitsy ohatra ilay itoriana anahako aty a Frantsa amin'le hoe mariage dia ny filmena dia navadika ilay izy hoe vie privée. Non, 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 non. C'était pas le mariage qui était l'objet du reportage ou l'objectif du reportage. Il était devenu un débat public. À Madagascar, les politiciens, les partis, les sociétés civiles ont revendiqué, ont réclamé à ce qu'on ferme les frontières, l'espace aérien malgache. Tsy nidiny andro raha tsy hoe le 20 mars, zany hoe feno herintaonandroany nahatongavan'ny coronavirus tany Madagascar. Je ne reconnaîtrai avant que André Adjel avait reconnu quelques jours après hoe avy any Frantsa tamin'ny avion zao, avy any Frantsa ny nahatongavan'ny coronavirus voalohany tao Madagascar. Zany hoe origine exogène, origine étrangère zany. Na dia nangataka mafy ary, niady mafy ny malagasy, ny mpanao politika malagasy, tataka vavan-dravalymanana. Fa tsy nidiny andro rajelo raha tsy micoïncider tamin'ny réservation nataon'ireto mpanonjo lanonana zanaky ningetroka mody izay vao nidina ny frontiera na ny espace aérien malgache. Inona no tiako tenenina amin'izany? Mody hoe vie privée le mariage, kanefa tena débat politique, débat général hoe fa noho io mariage io ve zany no satria ve nga zatsy na zaroa mbola voahidy any ivelany any dia tsy idina le territoire dia le malagasy mihina ny tady kirariny avy eo.
notion na vie privé anankiray zay. Zany hoe no le vie privé de le intérêt public no sacrifiena par rapport am'le izy. Il y avait à peu près une cinquantaine, soixantaine de personnes invitées de Madagascar qui ont été venues assister à ce mariage. Ils ont pris une semaine de plus pour faire leurs courses, leurs shopping et tout ça. Ny mpanambady nanao ny voyage de noces une semaine après, quelques jours après, vous nous dites. Et qui c'est qui paye maintenant? Ce sont les Malgaches, ce sont les vahoaka. Dia lasa adihevitra amin'izao fotoana izao dia hoe bon, aloha iny hijanona fa ireto mpanao politika manara-raopaty ao anatin'ny hoe vie privé. Raha hieritseritra ianao ka hiteny ianao hoe maheno ianao entre guillemets tsy hay intsony na tsao na hoe inona fa ny filoham-pirenena ono le conditionnel et de rigueur miaraka amin'ny anina misy an'izany atao hoe grâce izany ono ry manga ono misy efa telo apera bleu zany ianina de ianina sucre d'orge sy ny karazana fa ny tena gravy avy le ray ankiray lasa indray izy nanaraka an'le sipakely any Tuliara alefany Antananarivo mivady aman-janany noho ny fianarana dia ny sipa farana avy any Tuliara mipetraka ny Tamatavy tonga amin'ny fisarahana nefa reto ankizy mbola tsy majeur. Mpanao politika mieritreritra ny hitondra firenena manao fitondran-tena ohatrany. À partir du moment ianao ka mieritreritra ny atao hoe firenena vahoaka dia mijanona miditra tompoko. NVWS. No victory without sacrifice. NVWS. No victory without sacrifice. Tsy hisy ny victoire, tsy hisy ny fandresena raha tsy misy ny sakrifisy avy any aminao. Samby tanora ny malagasy, non, samby tanora nahafantatra an'izany atao hoe ditra zany daholo. Fa à partir du moment où vous embrassez la chose publique, la chose politique, dites-vous bien que vous n'avez plus droit à aucune vie privée. Tsy manana fahefana tsony ianao amin'ny fiainanao ao atokantranonao fa avaritaka ny olona mibanaka io. Zay no mahatonga an'izy hoe tsy maintsy mijanona ny ditra, ny fametrahana ny tongotra ary sy atsy. Tadidiko ny tenin'ny Aratsiraka Didier tamiko. Izy manko malaza aloha tao anatin'ny 2 andro zay nanomboka maly. Hoy izy tamiko, mba fantatrao hozy izy tamin'iza kandida io zany, tena nanontaniany aho, ianao ve Monsieur Fleury mbola
Zao manao an'izany intsony hoe président manao an'izany intsony hoe pour vous dire hoe raha manontany ihany nareo amin'izao fotoana izao j'assume mes erreurs avant que je n'ai parlé de choses publiques, de choses politiques, avant que je n'ai embrassé, je veux dire. Tena nanao ary tena tompony. Tena tompony. Maro malala an'izany e. Tsisy afeniny zany. Na ny olona saika nalain'le rangahy mpanao politika mitsefatsefaka any Tamatavy ty aza ho vady, efa vita cyclone taty. Napetraky ny olona ny anarana cyclone, tsunami, jolio rapide. Nanao an'izany tsika. Fa à partir du moment ianao miresaka an'izany atao hoe chose publique, chose politique, aka fitondrana. Zany akory tsy midika hoe aka fitondrana andeha hitondra. Fa rehefa nanomboka niresaka an'izany atao hoe hitan'ny olona hoe iny ianao andeha ho candidat dia nijanona tamin'ny 2006. Zany adalàna rehetrarehetra zany. Tany amin'ny 2006 toko efa nijanona zany. Dia non, voky zay, ampy zay, tapaky ty, diao ty. 99 nivoahana boîte farany. Boîte de nuit io. Tsy maintsy misy NVWS. Tadio zay. Ny sacrifice voalohany dia io ho an'ny lehilahy na vehivavy na tokantrano ray. Ny fijangajangana. Voaka amin'izao fotoana izao hoe narin'le riony vadiny fa lasa izy miaraka amina sipa kely avy amin'ny tuliary. Ça veut dire que c'est tout simplement un queutard. Un mec qui raisonne par le cul. Et quelqu'un qui raisonne par le cul, c'est quelqu'un qui raisonne par l'argent. Parce que le cul rime avec l'argent. Et quand il est au pouvoir, ou sinon quand il était au pouvoir, au niveau des ministères et tout ça, est-ce que ces ministères ont été gérés de manière clean, honnête, sincère? Amin'ny olona tsy azo atokisana ohatr'izany. Tsy misy tsony fa aza mianahany ianao malagasy. Droanao mihitsy ny malala hoe ity olona ity na dia efa hoe ministra ry izy, filoham-pirenena ry izy, premier ministre ry izy, ambassadeur ry izy, dia tompony fijangajangana. Négatif zany tompoko. Négatif zany tompoko. Tamin'ny 2009 tena niteneniko le raha namana zay ary olona hafa. Ity olona ity hoa raha atao ty ka misy fijangajangana nefa apetraka eo am-pelatran'Andriamanitra tadio fa foana ary tsisy zavatra vita hoa. Foana ary tsisy zavatra vita. Satria tompony fijangajangana daholo ny olona atao anatin'izany. Hay. Droit ary tena tokony ho fantatrao malagasy mihitsy hoe olona ohatrany ahoana no mitondra anao. Ny V mirime amin'ny V, le fameux 3V miaraka ireo. Ary zay mihitsy tafiditra ao anatin'izay ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Olona tompony 3V no alefa mitondra ery ambony ery. Na ile mitondro, na ilay akaman'ilay mitondro, dia tompony 3V. Ary ny tena grave ary amin'izao fotoana izao mandeha miresaka hoe lehilahy samy lehilahy, LL. Lehilahy samy lehilahy. Misy resaka koa zany. Zay mahatonga nasarotiny amintsika malagasy hoe mba tokony sarotiny ianao amin'ny critère amanoloko izao amin'izany atao hoe olona andeha hilatsaka filoham-pirenena.
Raha maheno anao hoe ery ambony ery koa ony. Eny faravohatra eny misy an'izany sale zany aho. Fanaovana an'ity toetra tsy mendrika ity, ilazana mihitsy hoe alao re izy ao nanao an'io, fa raha any ambadika any izy manao an'io, afa barakitsika menakava. De lasa mikipo ny mason'le tompom-bady. De rehefa mandray olona ka vehivavy manjamanja le tompom-bady, de tonga de miteny hoe tandremo. Fa ianona manana toe-tsaina ohatran'izao, hafahafa. Tena nisy zany tompoko. Tandremo izy, fa manana ohatran'izao. Tsy vaky ny resaka satria mifamatotra hoe mianatra ilaza amin'ny marina ho fantatry izao tontolo izao, satria hoe efa tirangany nanaovana tolona teto, efa tirangany nefina teto fa de zao. Aza voaka zany fa afa barakitsika menakavy raha voaka amin'izany. Nareo menakavy mifantatra reo fa tsy ilay firenena potehan'le rangahy na potehan'le olona. Izay, c'est pour ça que je m'insurge, c'est pour ça que j'ose dire ce que vous pensez tout bas et que moi je pense tout haut, parce qu'il est temps d'avertir l'opinion. Ireo olona teneniko reo dia olona mieritreritra hitondra firenena daholo. Tsy menatra akory andehanao candidat ho filoham-pirenena nefa pour une jolie fesse. Il est désarmé et il tombe dans le panneau. Fitombenana mihetsiketsika tsaratsara ery, mandindy kawitsy ery, de efa maty le ery. Parce que c'est vrai, à l'époque où on était jeune, il n'avait pas de succès. Maintenant, ça lui devient une frustration. C'est komako misy. Rehefa tamin'ny andro mifatany rano anao tsy niaina tsara. Tsy nanana an'izany atao hoe fiainana mitovy ny olona. Na hoe mihoatra amin'ny alalan'io zavatra io, de lasa frustration, efa lehibe vao mitapy. Efa lasa ministre ianao vao mitapy. Azonareo an-tsaina moa zany hoe maro amin'ireo palais ireo hoe na mahazo arivo, na iavoloha, na ireny ministère ireny vao ho tafady. Personne ne s'est jamais demandé hoe fa maninona ry zalahy rehefa miditra ministera de hovaina daholo ny fanaka ao ambaki ny mokety. Satria samy malala hoe ianona zao fa nihinana teto, de za tsy hipetraka amin'ny sezy io nihinana an'le ry teto. Izay fotsiny nazavaiko antsika malagasy zany hoe andaniana vola be io zavatra io, ary potika le firenena. Rehefa mividy mobilier zalahy na meuble de bureau sy ny salon hatrany amin'ny trano sy ny karazany, mba moramora ve zany hoe miditra ministre ray au bout de 6 mois de tonga de soloina daholo hatramin'ny fanaka rehetra ao an-trano. Business-na le madame zay a, soloina daholo ny fanaka rehetra hatramin'ny brao. Za tsy hipetraka amin'io, tsy hatory amin'ny fandrinana amin'le rio, satria izay le izy. Samy malala daholo fa ianona mihinana ny anona, de ianona ny tompony anona, fa tandremo fampilaki-bandiny anina io. Samy malala daholo fa i DG miaraka amin'ny ry, ianona miaraka amin'ny ry, rehefa ianona ny tonga de misokatra amin'ny varavaran'ny DG, nizanizany ao, indrindra fa ny ministre. Non, il n'y a plus de vie privée qui tient. Le peuple, l'opinion doit savoir. Tokony ho fantatry isika vahoaka mihitsy no tokony sarotina amin'izany hoe ohatran'ny tsy tafa kosa zany revo zany a. Tsy miainga kosa zany filininy zany a. No victory, we vote, sacrifice. Anvy, NV, WS, tady zay. Zay momba an'iny a.
Tamin'ity herinandro ity tsika dia naheno hoe fa efa ela izy io efa ia 2 semaines fa tiako resahana ilay izy satria ny eto amin'ny fandarana andao sahio aho dia ny analizy fa na dia adina impartial, tsy miandany amin'zatsy na zaroa no atao fa rehefa mety dia mety, rehefa tsy mety dia tsy mety. Raval avait demandé à ce que sa petite troupe se met en retrait par rapport au RMDM Diaspora France. Zao le izy azavaiko le izy. Rehefa zohina zany le vaovao dia teritra Ngiaravalo manana fa tsy ny fanarahana ary tsy ny fampiresahana ny fametrahana an'ilay fitoriana momba ny doublon tany amin'ny ACC nataon'ny RMDM. Za tsy niteny hoe RMDM Diaspora. Ny fanarahan-dry iny tao ary zay no tsy afahako miteny hoe ny filohan'ny RMDM Diaspora Frantsa no nanao an'izy irery. Ny fanarahana le zavatra. Fa rehefa miantso, zany hoe misy TIM ao, misy HVM ao, misy GTT ao, misy an'izay K2 zay koa ao, misy hafa koa ao. Fanaraka atao ry zareo zany hoe ametraka fitoriana momba ny doublon. Anky vareo ozy izy Ngiaravalo manana ary natsony ny filohan'ny RMDM Diaspora ary niteneniny hoe asory io fa tsy mifanaraka amin'ny taktika apetrakay aty Madagasikara. Tokony ho fantatritsika aloha fa ny RMDM Diaspora France dia nangataka akôro tamin'ny RMDM Madagasikara vao nahazo ny sokatra. Zany hoe raha ohatra amin'ny terme ino tsy izy teo, société privée zany na société internationale dia karazana succursale zany ny RMDM na représentant ny RMDM France Diaspora. Zao le izy misy ny atao hoe politique correcte kosa aloha. Tsy azonao atao mihitsy tompoko na ny fanarahana ary na ny fampivoriana ary ny mandefa dossier surtout stratégique ohatran'izany hoe mitory. Gaga indray manko nareo zao fa hoe dokan-dravalo manana indray eto. Ny atoko koa rehefa marina dia marina, rehefa diso dia diso. Tsy azonao atao ny manao zavatra stratégique sans que vous n'informiez la structure principale, c'est-à-dire RMDM Madagascar. Ary marina ny Nravalo hoe sao dia misy stratégie eritreretiny RMDM Madagascar. Tsy maintsy mangataka ny avalina ny RMDM Madagascar zany ianao vao afaka manao an'izany. Malheureusement tonga dia mitsefatsefaka reto nanao an'le izy. Inona ny analyse zay no atao hoe politiquement correct. Inona no nahatonga ny akama tsy niditra tao anatin'izany atao hoe RMDM izany. Azavaiko tsara, marina ho an'ny Ndravalomana. Tsy discutable, ça ne souffre d'aucune discussion. Ianao démembrement, donc tsy manana capacité de décider ianao. Fa saingy zao, any amin'le fototra iorenan'le RMDM mihitsy no tsy mety. Ary eto dia hamoaka secret.
Ny fihetsiky ravalomanana amin'izany hoe atsoro io miantso an'le floan'ny RMDM diaspora. Il a raison, hein. Dia miantime an'le floan'ny diaspora hoe le RMDM diaspora hoe asoro io. Eo izy ok. Fa à partir du moment izy no niteny an'ireto ekipany hoe mila kely nareo ao an, de mivoaka ary miseho le autoritarisme-ny Ravalomanana izay ilazaiko anareo foana isan'andro isan'andro autoritaire pour ne pas dire hoe dictateur. Mba afantarina aloha zany hoe au lieu de hoe i Ravalomanana miantso ny RMDM diaspora France en tant que Ravalomanana izy eo. Satria Ravalomanana koa tsy miconsulte ny RMDM ambiny rehefa nataoko ny recoupement hoe mety amintsika ve io zavatra nataony RMDM diaspora France io, fa c'est lui en personne uniquement qui avait appelé. Sur la forme, il a raison, mais sur le fond, il a tort. Parce qu'il n'a point consulté les autres membres RMDM, à Madagascar aussi, non plus. Mais ici, ils se sont concoctés, ils se sont accordés à ce qu'ils présentent. C'est leur une requête au niveau de la ACC sur le doublon. Karaniat zany Ravalomanana en tant que team dia tokony team manonona tsony hoe ahoana ly ty, ahoana ry zalahy, izy manko manao ela olona zay fatsilo, ahoana ry Hortense, mifanaraka tamin'io ve nareo? Dia anjaran'ny team miteny hoe oui, fa zao manko ireo team reto reo voakorontaniny Ravalo dia tonga dia manipy ohatran'ny hoe tsy mifanaraka tao izy, zay ny fanaon'ireo tsy voandroany zany, ohatran'ny hoe tsy mifanaraka tao zareo fa io no je vois d'ici zany, dia tonga dia nidoboka rery tany amin'le floan'ny diaspora le izy. Dia io no leman'ny Ravalo. Connaissant le Ramatokely, tonga dia avoko izy amin'ny angady sy ny arana. La preuve, tsy nasorona le zavatra amin'izao fotoana izao, ary ny décision tapaka tao anatin'ny RMDM diaspora dia hoe tsisy team misitaka zany, zany hoe manomboka mamaly an'i Ravalo zany ny olona. Zay ny décision tao anatin'ny diaspora hoe tsisy team misitaka zany. Fa ny cause de hoe misitaka eny aloha nareo, tsy vitan'izany fa manomboka miakatra amin'izao fotoana izao hoe Monsieur Fleury, leo zay amin'le baiko midina avy any amin'ny Ravalo. Inona rangano tokony atao fa ny antony hijanonanay ato anie dia resaka moyen fotsiny ahafahana manatanteraka ny tolona fa raha ny tena marina efa te hisitaka izay. Zao ry zalahy le izy amin'ny zavatra mitranga ohatran'izao amin'izao fotoana izao dia ny conviction no mila atao mafy fa ny moyen tonga ho azy rehefa hitan'ny olona fa mety ny tolona ataonao ary le visibilité anao manomboka amin'seho koa. Fa raha ohatra hoe resaka moyen hijanonanareo miaraka amin'ny Ravalo dia taraiko eo nareo. Rehefa vita Ravalo dia ozy Ravalo mandray anareo ka nga tsy tadidin'la ny vola ameko an'la, inona ny lako an'la dia mandeha any. Leo an'le teny midiny zay hoy ireto olona ireto. Ary marina. Tamin'ny 11 février ne saky nisy fihetsiketsehana tonga dia nisakanan'ny Ravalo fotsiny. Non, tsy mahazo manao an'izany nareo. Nefa ny olon'ny Ravalo manao Imerika Siny, manao Tanjombato.
ikendra valo fa raha vao ny hafa nitady isongadina tonga de blokendra valo ohatran'izay ny antony ary zay ny antony tenenako hoe inona moa ny idiran'ny akama ao anatin'izany RMDM zany ny kabeazan'ny olona ao anatin'ny RMDM ane ka olona te hanao filoham-pirenena daholo e ny akama tsy afaka miasa amina structure vide d'idéologie et vide de principe raha ohatra zareo tonga any amin'ny 2023 na ohatra tonga amin'ny raha afaka bitra mihingana ny fitondrano de afaka mifanaraka hoe ity no atao eto fa tsy tonga de raha valiny devant zay mandeha rehetra tonga de raha valiny devant de metrika rehetra de raha valiny devant normal le ramatoa RMDM diaspora France satria candidat koa izy candidate koa izy raha minanatra izy hoe anao tsy sitraponao rery no atao eto normal be zany satria samy candidat daholo io entre combien de candidats izy no anaky andefitra fotsiny eo hoe ohatran'le rivo anane mbahana devant eo e ohatran'le rivo no tonga de finoan'ny opposition azafady tena fantatro ary hitako de voalohany ny fiaingan'io tsy fanaraka reto ao rindrinao satria resaka leadership petrahala tsara fleury zaralara tsy mifanaraka tamindreo d'autant plus tsy miaraka amindreo koa lahy satria tsy maingy am'lahy zany raha valomanana zany tsy fanaraka am'lahy mihitsy zany satria zany olona be baikibaiky zany no farany halako indrindra zany ny tsy mba nanaovako an'izany hoe hiasa ka andeha ataonao ministra de anao ministra de baikibaiky ny lahy ilahy nefa tsisy baka ny diplôma ny lahy non mialatsiny andeha anao ministra de ao anaty conseil des ministres de bandy fopla ny diplômany milaza izy fa manana mathématique appliqué samy nahita daholo mibany taty andafy taty fa bandy tsy nianatra koa langue zao no angalany taratasy azahoany séjour malaza ane zany e bandy tapitapy koa lasa ministre ny industrie laza manana mathématique ihany ty non zany olona be baikibaiky zany nefa tsy anintsy anina nitondra ny firenena normal be raha nandala esipa hoe non tsy manala zay de raikitra ny bisby tsy haiko sy no efa mifanaraka zay na tsy fa efa misy moa ny teny hoe fa elaela zany fa hitatsika eo ny tohiny efa manomboka zany le germana malentendu le izy andefa hira kely de hiditra amin'ny manaraka tsika hoe le nouveau colon rehefa tena mieritreritra atambavotro rapitso le resaka ratsiraka didie le révélation fa manjary sao de lava loatra miakina aminareo koa e raha tianareo ito de toizako foana le fandarana za moa zay le izy no victory we votre sacrifice toizako le izy de efa hira kely satria n'olombelotry koa ity hira ity zany de ho atolotra andreo latsiraka daholo Kele felan'olirina tena voninkazo karaka aminao kisendrasendrana ro ny fanena de mpisipafona tramin'izao vatandremenao krisy alandray andro da tsy sipalebanindray avy eo zao miposiko amina tsy vazivazy carosserie manitakireo okialatsianadino itirapity vihimny malana ramolambamity tsy misy hafa masoaneo fa misy manjamanja misipanareo manjaletsy sipakely manjaletsy zazavavy sipatsingamampora sady tsotra tsinga
manjaletsy sipakely manjaletsy zazavavy tsara letsy sipakely mitsikitsiky manjakely pozitikako mane tsara letsy sipakely malala bizay tena tsy vonikio misy zavatra tsy afozako azy tena zavatra manokana matsiro tsy voasolo lasany vehivavy oaiko izyandava ny fiaranay atiko tena tiko zay manala bizay tsy misy hafa masolanio Rambulla sipahafa tsisy solopareo manjaletsy sipakely manjaletsy zazavavy sipatsimba mampiravo sady tsotra tsinga tsara lesy sipakely very alala mialaminy manjala fanambezany Sina talagasy fa tonga de fasafasy tsara lesy sipakely na de misy kitrakitra aza dino sipa rehefa mankafitsy sampa fa misy zavatra manokana koe tsy afoizan'io sikoaniana ataovy tenana ataovy mankafy fa ny sipa rehefa mankafy de tena mity tena tsy laya maro mihery fa bery teo elaka na siosanaty manjaletsy sipakely manjaletsy zazavavy sipatsimba mampiravo sady tsotra tsingavy tsara lesy sipakely manjaletsy zazavavy tsara lesy sipakely tsikitsiky manjakely pozitivako mame tsara lesy sipakely very anara mialaminy manjala fanambeziany sinasina talagasy fa tonga de fasafasy tsara lesy sipakely Tokony ho fantatrareo fa tamin'izany andro zany na lehibean'ny andro rajelona ary tena nay nandihan'izany mihitsy izy taloha tena ainy mihitsy ny nandihan'izany atolotra ny andro rajelona indray ty hira ty zany ndao Sipa sipa cool,
sipasipako na ratsy na tsara de mavo tsobatsobako zay tiako de ataoko izy nizaniza na ratsy ana tsara sipasipako fa rehefa tiako izy de tiako kokoa efa leveko izy hatramy taloha zay tsy mba miovaova aloany aty napitoany adaladala oeviasity ahitanay mifankaty atramizao katraminizay terevenay mandrakizay sipasipako zay tiako de ataoko izy sipasipako na ratsy na tsara de mavo tsobatsobako zay tiako de ataoko izy nizaniza na ratsy ana tsara sipasipako efa narina be de molaola saony bebe pasipasipa na fiandohane de lasa valy de vazaveo asindrasendra ka miaraky misy mampiany efa miavy sanatry zay tsy mivaky vohitaniany de bizobizo sipasipako zay tiako de ataoko izy sipasipako na ratsy na tsara de mavo tsobatsobako zay tiako de ataoko izy nizaniza na ratsy ana tsara sipasipako eny zany ery fampian'ge andro rajelona tam'izany toadalany zay tsy sarika nenefity tsy azo afanga farefaray teray tevenay milay fanakay rehefa mande ka mandendeny andalambe saitsame faolebe bizo tsy adino ane sipasipako zay tiako de ataoko izy sipasipako na ratsy na tsara de mavo tsobatsobako zay tiako de ataoko izy nizaniza na ratsy ana tsara sipasipako sipasipako zay tiako de ataoko izy sipasipako na ratsy na tsara de mavo tsobatsobako zay tiako de ataoko izy nizaniza na ratsy ana tsara sipasipako eny ary natoloandralahy moa ny reny satria zalahy niakamy janony am'izay zalaly izy fa manjary manala raka tena fotsiny satria hafa ne le taloha hoe mbola vo tanora ianao sy ny karazana tsy mitovitrony ianao fa miresaka firenena ho filoham-pirenena sy ny karazana mananatra olona nefa ianao tsy tokony tsisy olona zay tsy diso fa misy fetrany hoe okizay de okizay satria ianao mametra an'izy ianao mandray andraikitra amin'le firenena any zao misy olona
filohana chambre de commerce izy nefa mampalahelo vehivavy indray zany tsy lehilahy ihany manko izy ity misy koa ny vehivavy filohana chambre de commerce izy any Madagasikara io an araka amin'ity mampalahelo mieritreritra le ramatoa fa tsy fantako le izy fantatro le izy nefa hoe oly ity zao ne ny zavatra mitranga manahirana kompatanana ao antsika rehetra zay Madagascar s'est doté de nouveaux colons zay ny lohateny tsara ihany mampafantatra sy mampatsiahy ny tantara anisan'ny tena nataitra anahako ary za moa zany tena sotra an'Andriamanitra hoe nanambitana marina fa taty aoriana ny indépendance niteraka kanefa na izany ary nisy ny partie ny fiainana avy any amin'ny colonisation niainako nahatsapa tamin'ny fahazazako fa j'avais une enfance dorée entre an'le hoe nianatra tamin'ny école vahiny fianarana vahiny les lutins zany teo Kadifotsy non le comte de Lille teo Kadifotsy teo amin'ny biraoany teo amin'ny cabinet ny maître Lalahy io fianarana io taloha ary fianarana maternelle vazaha tsy tadidiko na le lutin na le comte de Lille tamin'izany fa nianatra tao aho et c'était vraiment bien super les goûters le midi on rentrait pas on mangeait à l'école sy ny karazana de aveo koa anao mipetraka tany amin'ny nosy la réunion koa de hitanao koa zany le fiadanana satria nosy la réunion koa firenena colonie sakafo ianao nianatra tao Sainte Clotilde CES Sainte Clotilde CES Sainte Clotilde ny anaran'le fianarana dia ny atoandro ianao tsy mody sakafo afaka misafidy ianao hoe raha tsy tianao tadidiko tsara tsy tiako le akoho de men'zareo afaka misafidy ianao meny sardine sy tena ny cantine zany tsara ny ianao mianatra rigikely ny reo Augustin profinao amin'ny sportna foty ary amin'ny la redouterie ambony ery ianao mianatra zany reo Augustin rigikely ry Saïd ry Babazy alohan'ny anaovanao sport de tena tonga de test cardiologie sy ny karazany revesina daholo fahasalamanao zay vao afaka mandeha manao sport tamin'izany marary ianao amin'ny hôpitaly aty Madagasikara tonga de efa madio le hôpitaly be fialantanana io tamin'izany madio mahafinaritra mihitsy ohatrany hoe lasa fahasambarana makany amin'ny hôpitaly satria za tamin'ny fahazazako tsy de salama tratran'ny anzinona foana de matetika zany any amin'ny hôpitaly satria ny mamanay zany rehefa tsy makao amin'ny dokotera vazaha tao amin'ny ambassade de France io adiniko moa le dokotera iny dokotera vazaha zay izy papan'ny izy le bande materie an'izay matadidy nisy akama zay maty mpanao rally sady mpanao basket président Saint-Michel non tsy Hoareau zay dokotera zay ny dokotera tao Mbatomena tao amin'ny ambassade de France io eritrereto zany fa makany aminy ianao mahazo aina mihitsy de tamin'ny didina tao be filatana ny didina kampitenda tena mahafinaritra tena madio tena hoe ny lay zany tena miala tsiny amin'ny fitenenana tena hoe ny lay zao ianao miditra any be fialantanana
maimbo ohatrany tena maimbo re mandalo amin'le WC zany de mbola misy chambre aho satria misy fianakaviana ndraindray tsy salama de mamangy ianao avanao ny tsy salama any mataka ny volany tena mialatsiny tokoa tena infect zay fotsiny a mbola nisy élan avy any amin'ny colonisation ny sport malagasy tamin'izany taona zany mbola nisy élan avy any amin'ny fitondrany Philbert Tsiranana ny sport malagasy tamin'ny nahatongavan'ny socialisme teo amin'ny fitondrana fa nanomboka teo ny déclin any Madagasikara ary vita tanteraka marina fa za mako rapitso ilaza amin'ny révélation nataony Andriamatora Atsiraka d'accord amin'izany a misy tsara nataony misy koa nefa tena tsy nety fa ninona lazaina ary tsy azo ny Ratsiraka lavony zany Didier Ratsiraka lavony zany nanomboka tamin'ny 75 ny déclin ny Madagasikara ninona zavatra vita ny Ratsiraka Didier to nanomboka teo ny nalotony ny hôpitaly nanomboka teo ny infecta ny toerana nanomboka teo tonga ny paupérisation tao Antananarivo nanomboka teo ny tsy isian'ny drafitra maty-paika intsony ho an'ny urbanisation ary mako nareo no miteny hoe Fleury pro zao non pro fampandrosoana toko pro fandrosoana koa ary pro vahoaka nanomboka tamin'ny socialisme ny déclin en Madagascar personne ne peut ça ne souffre d'aucune discussion que ce soit valeur morale valeur économique mialatsiny atoko ariary folo ny kilaoan'ny vary tamin'ny andron'ny Tsiranana Philbert nananafatra vary nanamboly vary ny malagasy ariary folo tamin'ny andron'ny Tsiranana Philbert mbola ny exporté vary madrigal amin'ny malagasy ary mbola nitoizana tamin'ny andron'ny Ratsiraka koa fanaizana zany ny fampianarana ny fahasalamana ny zao na ny fiakanjon'ny malagasy nanomboka 75 de mafiady tao anatin'ny eran'ny Ratsiraka no nahatongavan'izany atao hoe friperie tao anatin'ny eran'ny Ravalomanana no nahatongavan'izany atao hoe friperie any kiraro nareo dedadedaka amin'io hoe dadanay nampandroso dadanay zao mialatsiny atoko tsy nampandroso zany dadanareo napiletika amin'ny firenena nataony dadanareo ny zavatra nataony Ratsiraka hoe ho an'ny malagasy nandaniana vola nanaovana sacrifice izay mako le izy sacrifice tanteraka nanomboka 75 jusqu'à hatrany amin'ny 84 nivoaka ty be milanga pardon noho ny resaka viscosité le lazainy teo hoe miandry aloha io tsy miroro miandry aloha io fa rehefa ratsy zay tafakatreto $60 ny pétrole dia exploitable am'izay ny anareo malheureusement namidiny Ravalomanana mahalala an'izany ve nareo fanatika reo nareo sans condition inconditionnel maminoana Ravalomanana reo malala an'izany ve nareo manana tsy miroro tsika nefa tamin'ny Ravalomanana nanomboka ny délestage en fait on a quitté la France pour se doter des nouveaux colons inona ny zavatra nitranga tamin'ny colonisation tsy azo atao ty tsy azo atao ty tsy azon'ny malagasy ale ato tsy azon'ny malagasy ale aty aroa anisan'ny natezitra amin'ny malagasy voalohany tsy voalohany fa tena natezitra amin'ny malagasy rehefa hiditra ao amin'ny cinéma ritsy izy tsy tafiditra fa alika amin'ny vazana efa tafiditra azonao an-tsaina ve zany nakarariny fomba malagasy zany nefany marina ny tenin'Guillaume Carmel hoe
betsaka ny infrastructure anao velan'ny vazaha. Mbola ny lalana, ny kabezan'ny lalana napetraky ny vazany no iainanao Madagasikara. Route coloniale le afatr' izay quelque lalana nataon-dratsiraka. Azafady majorité-ny route ny lalana ao Madagasikara ny route coloniale le majorité-ny infrastructure ao Madagasikara ny coloniale le re ministera maromaro reny a lapa amin'ny fitsarana 67 hectares cité ampefoloana tsy ranana no nanao azy. Aiza misy fotodrafitrasa lehibe ohatran'ireny zao. Ela avany amin'ny noho ny fiaraha-miasa na aiza ny Tsiranana, ray aman-dreny Tsiranana Filibera niasa tamin'ny vazaha. De vita reny zavatra reny ary vita en bonne et due forme. Aiza misy bâtiment lehibe ao any a Dego ankoatran'ny bâtiment Semady, fa ankoatran'izay Ankarana. Tsisy architecture, tsisy dessin, tsisy sariny akory fa zay ataon'ny karana eo. Tsy azo atao ty, tsy azo atao ty, tsy azo atao ty, zany tamin'ny colonisation. Fa au moins mitondra any amin'ny fahasalamana, mitondra any amin'ny fahendrena. Penalina ny adultère tamin'ny andron'ny vazaha amin'izao fotoan'izao. Vao mainka le mpitsara mihitsy ary manao adultère amin'ny Madagasikara. Misy zany ary maro mpangalabadin'olona. Tamin'ny andron'ny vazaha maloto kely ny tokotaninao dia efa tonga ny ina moa BMS. Hono ty dia tonga dia efa verbalisé ianao. Mandoa ianao karatrisan-tany. Tsy mahaloa karatrisan-tany ianao dia efa miverina mody. Tsy mahasahy mivoaka ny rano satria voasava amin'ny pôlisy. Voasava ny sûreté de l'État. Fa ahoana indray forme marary ianao. Makany amin'ny hôpitaly ianao voatsabo tsara. Zany hoe négatifany ny colonisation zany dia be dia be ny condition iainana. Tsy azo atao ty, tsy azo atao manarodina akondro eny amin'ny arabe, tsy azo atao manarodina bonbon eny amin'ny arabe fa tonga dia mahavoasazy an'izao, tsy azo atao mipipi etsy amin'ny poteau etsy. Poitra vanina tomobile indray alina indray ty mpitondra fanjakana. Tena gaga tena amin'iny lalana Ambatobe iny. Dia mivoaka izy dia eo amin'ny tamboho eo mihitsy izy mipipi. Dia sendra tonga amin'ilay jiro be ny koropa ankoatran'inona izy amin'ny alina tsy inona lay izy. Dia modiko tsy hita fotsiny fa ny tena menatra ozy ny fitenenana. Mpitondra fanjakana io. Ministra io. Non tsy ministra fa DG. Azafady to. DG ana ministera. Positra izy dia najanona eo akaiky eo ilay tomobile dia mipipi izy andro alina. Eo amin'ilay tambohonay iny Ambatobe. Tsy azo atao mipipi etsy amin'ny poteau etsy. Tsy azo atao mifoka sigara ao anaty salle de cinéma. Tsy azo atao manao taingimbe amin'ny bus. Zany no niainana tamin'ny colonisation. Inona ny zavatra iainana amin'izao fotoan'izao Madagasikara? Azonao atao daholo ny rehetrarehetra. Fa misy toerana tonga dia tsy azonao hidirana fotsiny izao satria tsy ampy ny volanao na tsisy volana. Dia mitazana fotsiny ianao an'ilay mpanankarena miditra ao amin'ilay izy mangataka eo am-baravarana. Pirika avao. Ary ianao raha marary ka mitsipaka eo am-pangatahana eo dia tsisy hôpitaly akory handray anao. Tamin'ny colonisation nizaniza marary tonga dia tsaboina voaka amin'ny hôpitaly voatsabo tsara. Nizaniza. Tsisy hoe zanaky anina dia lasa évacué any an-dafy dia mahazo 19 millions d'ariary. Fa mitovy daholo ny rehetrarehetra tsaboina ao Madagasikara. Azonao ohatraina ve?
Ninona ezaka nataony Rajaona Ramampianina? Mbola betsaka ny fianarana manko dia izy ny ezaka. Ny université dia ratsiraka. Ny fianarana secondaire zany, enseignement secondaire sy primaire dia an-Rajaona Ramampianina. Izy no navita betsaka. Ratsiraka navita ny université. Zany hoe tsy miteny hoe tsy navita ry zareo zafady tsy miteny an'izany fa ny déclin nanomboka tamin'ny 75. Mety amintsika malagasy zany le manana colon personnifié. Mandalo i Andry Rajoelina, mandalo Ravalomanana amin'ny Mercedes classe G, tena faly ery. Miainga le président. Ianao mandeha tongotra kapa-pneu. Nefa mba fantatrao ve fa tamin'ny andron'ny colonisation, tamin'ny andron'ny Tsiranana Philibert, aty Madagasikara ny metsena ny Comoriana sy ny Mauritiana ary ny Réunionnais. Oui, ho anareo tanora tsy mahalala an'izany zavatra any dia fotoana izao ahafantaranareo an'izany. Taty tany Madagasikara no metsena ny Réunionnais, Mauricien, Seychellois ary ny Comoriana tompoko. Satria na ny antony, mora ny fiainana sady tsara ny entana. Nisy industrie tonga dia tao Madagasikara ihany no natao ary vita tao ihany ny zavatra vao nalefa taty Frantsa. Nisy zany tompoko. Rehefa taty aoriana, on avait des nouveaux colons, gasy mitovy amintsika ihany, izay ohatran'io zavatra mitrango ao Madagasikara hoe niala tamin'ny Ravalomanana dia miditra amin'ny Andry Rajoelina. Niazo ny Boeing sy ny jet privé, lay tsara mihitsy, tsy azo atao misofrira, tsy azo atao mandalo lavaka le Cadillac-ny Andry Rajoelina, tsy azo atao mandalo lavaka le tomobiliny marika Ravalomanana fa vao miditra avy any Faravohatra izy dia makany Iavoloha dia tsy maintsy goudronné tsara daholo. Ny Andry Rajoelina mbola tsy azo sokafana dia izy mampiasa azy, lalan'ny Rajaona Ramampianina. On a plutôt élu des nouveaux colons. Franchement, vous dire, tena antratsika hoe tena hoe mivalo aminareo zany ary mifono aminareo. Ndana makao la Réunion, hitanareo fiainan'ny créole, pays colonisé, de vous allez me dire, ce n'est qu'une petite île. De qui se moque-t-on aux Ratsiraka? Ohatriny vidin'ny vy atyko nataon'ny frantsay tao. So dia eritreretinareo fa raha ny programme frantsay ho an'ny Madagasikara zany ne tsy nieritreretinareo jereo daholo ny document ancien rehetra, ny document ny momba ny infrastructure rehetra. Fa rehefa mahantra ianao tsy mety ny zavatra ataonao dia ny frantsay indray mi-accuse anao. Fa le mpitondranao etsy manambakanao isan'andro isan'andro fa mody ampidirina anatin'ny sainao ilze parsa tsika io anytsy dia lasa daholo ronao fa dopé any aminay Frantsa mihitsy zany ny fahavalontsika. Efa vao misy frantsay kely makavadiny zanaka io tena ohatran'ny Andriamanitra, ataovy mariazy ngeda be, mahavita mivarotra tranon-drazana mihitsy, ataovy mariazy aminy, ataovy milay be. C'est comme si c'était le bon Dieu qui était venu sur terre. Misy fiatsaraham-belatsiny ngeda be koa anelan'elan'izay. Raha vao misy tsy mety ao Madagasikara, ce n'est jamais nous, c'est toujours les autres. On n'a jamais eu tort, c'est toujours les autres. Ary tena talentan'ny malagasy io tompoko. Tsisy gasy diso zany. Mialatsiny tena tsy misy gasy diso mihitsy. Fa ny olona hafa foana ny diso. Ravalomanana, Andry Rajoelina no mitatatra ny haren'ny firenena ny frantsay ny diso. Ka anao fako. Le filoham-pirenenao mihitsy manao sinian'ilay ray isan-jato nomena ny malagasy. Taiza re olona nisy azany teto ambonin'ny tany anany tany, anany harena. Ianao hitondra an'ilay vola, investir amin'ny taniko, dia 1% miako ny fireneko.
Normal be le bandy. Raha te hiverina hitondra amin'ny fanjakana satria misy nofa koa manohana azy, misy nofakana, misy olona fanatique qui sont prêts à découdre et encore pire, mourir pour le gars. Comme il a dit, comme la Gazette a dit aujourd'hui, les imbéciles au sommet de l'État. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Jadis, ici que yan no mamorona ny demi-urge, mamorona ny colon en indrétique. Normal izy raha pseudo pouvoir autoritaire. Parce qu'il est applaudi. Même dans ces conneries, il est applaudi. Ils sont applaudis. Après avoir hésité, au moins pour 9 mois, 6 mois, ouais, attends une vaccine. Ça fait des flous Pyrénées dans le roule. Il y a une boule non, mais hésité de nous faire ça rembelati de moud mantan l'académie. Mais on a un les vaccines. Faites ça rembelati. Je suis convaincu, personnellement, je suis convaincu, Fanacural, il lui a fallu 6 mois. Parce que comme t'as ni anglais, ils ont ni un compte business, ils ont chancerait. Mais à la chinoise, hein? Mais à la chinoise, ils rampent, ça t'en est voulu. Si on était sous les îles de la France, autant de la Réunion, tsy nitaraina ny tany Sambava hoe ratsy ny lalanay, tsy nitaraina ny tany Antala hoe mifandrina torinay aty amin'ny hôpitaly dia sima amin'ny tany, tsy nitaraina ny any Dego hoe mandeha adiny firy Ambilobe Dego, tsy nitaraina ny tany Vohimaray mbola tsy vitany ny lalana fa ny volamenanay ny loaran'le rony ato e, tsy nitaraina ny mpianatra malagasy ny zaza malagasy andeha hianatra aty an-dafy ka mbola angataka visa. Vaza daholo le malagasy afaka mandeha zay tiany izy eran'izao tontolo zao. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Na manam-bola toy ny inona renao rehefa tsy reveniny frantsay ny fianakavianao, na misy tantara tsy mety ny fianakavianao dia negativa ny azahoanao visa. Une fois sur 4 izy nizanizany eo rehefa tafidy eo amin'le 4e ianao dia négatif. Nakala be toy ny inona. Eh oui. Na manam-pahaizana toy ny inona raha hoe 13 ans zanakao ny afaka baky tokony alefa aty an-dafy. Staff ianao. Lasy ianao malagasy mihitsy mbola indray miaplodira mitehaka an'le filoham-pirenena. Milay tsy alay satria ny fahantrana mitondra anao any amin'ny fahantrana ara-moraly, ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy. Les nouveaux colons, on s'en est fabriqué. Tsika ihany no namorona andreo. Tsika ihany no tompony. Ary tsika ihany no manangana colon ho atsika. Oui, tamin'izany androany miainga Vantiliard 737. Maximum en vola aloha 70 000. Tamin'ny andro Ratsiraka kosa aloha mbola mora ny avion, mbola mora ny lasantsy, mbola mora ny vary, na dia hoe lafo ary mihoatra tamin'ny Tsiranana. Zay kosa aloha tsy lavin'izay. Fa le déclin général la niresahana eto hoe non, ninona kosa tenenina nisy valeur very. No ny laisser aller politique sy ny laisser faire administratif. Nisy zany, marina ny teninao Arson. Amin'izao fotoan'izao, on doit se poser l'unique et seule question hoe mety tamintsika ve ny indépendant? Ho an'ny olona lehibehibe
ny aina tao anatin'izany atao colonisation zany de afaka mamalaina zany tsara. Asa iza ny olona mety ho inviteko eto indray andro any hanazava an'izany hoe inona tokoa ny tena nitranga tamin'izany colonisation zany. Amin'izao fotoan'izao ahy ianao libre fa tsy azonao atao ny manao manifestation, tsy azo atao koa zany tamin'ny colonisation. Tsy manana droit amin'izany atao hoe s'exprimer zany ianao politiquement amin'izao fotoa zany vao maika pire ary mampigadra. Tamin'ny colonisation raha mbola nisy mouvement MDRM afaka namonjy taty Frantsa sy ny karazany. Fa amin'izao fotoan'izao nefa vao maika grave. Inona ny mampigadra an'ireo lia? Ny resaka politika. Inona mampigadra amin'ny Berija noho ny resaka politika? On a des nouveaux colons, genre Andry Rajoelina. Inona nampigadra amin'ny Victor Mongy? Inona nampigadra reto maromaro tamin'ny andron'ny Ravalomanana, ny Kotity sy ny karazany? Raison politique. Mila manontany teny tsika hoe ahoana ary ho aiza fa fitaka be vava natao tamin'ny vahoaka malagasy ny indépendance tompoko. Sahako miteny an'izany amintsika rehetra. Zay fotsiny e. Raha tamin'ny andron'ny colonisation tsy nanana problème ianao nakaty an-dafy. Vao manana 70 000 ianao hipehina avion dia efa inona ianao anaty avion. Tsy mila visa. Hianatra aty an-dafy ny zanako tonga dia lasa ianao. Zao ianao visa, vola, trano koa mbola aty, be dia be. Toy ianao hoe tsy Frantsa reriny eny ihany. Eny e, d'accord. Dia tava ihany. On n'a jamais tort. Te afy Andry Rajoelina dia ndana lelafy ny faladiany tahaka ny fiangaviako azy hoe zao manjary milelaka faladia. Tsy moramora anie zany tompoko. Milelaka faladia vao hoe aleo reny mba hampanaovina vaksiny ilay malagasy. Grave anie zany tompoko. Mpitondra fanjakana tsy mahalala ny adidy tokony raisiny. Ary ilay vahoaka entina tsy mahalala ny adidy na ny lalàna miaro azy. On est vraiment perdu. Tena very tsika. Tsy haiko hoe roviana ary malahelo aho hoe roviantsika no tafa. Da hiaingako hitovy amin'ny olona rehetra. Tsy maintsy mila ezaka mafy tsika ary mila safidy, mila sakrifisy hoe ho karangaza io. Ho karangaza io. Davara. Tonga ny vita kiketra efa totona zay tsy izy nefa ny vola rehetra zany ny mahazo ny malagasy amin'izao fotoana. Pitaketra, pitakitrosa. Tena zao teneniko anao Henoko Karaha na ny karaha mampiasa mpanjakana fotsiny ary na ny fonctionnaire zany. Raha tsy voaloha fotsiny amin'izao dia efa lazaiko anao fa fatin'olona ao Madagasikara mba hanontaniana avaiza ny voahan'ny vola dia mba fantatrao.
Rapiditsika hiditra resaka amin'le hoe amin'le ino ty izy teo amin'le scandale navoakan'ny RMDM français iny a. Fa en fait ny scandale tsy tany amin'ny eritreretin'zareo fa tany amin'ny lalakafa. Daholo. Ny famaro ny ankizy misy efa voasazy fa tsy nahaloe kolazy mbola betsaka ny trosa ary ny adidiny avoso de mitako hoe neo atrany tsisy atakaro na hoe familapo de mitako hoe neo atrany ka ny any azo atao de mamoro sosavao kely anefa ny karama zara raha misy anefana na de mila nafakaina mbola tsy azo izay ilaina hady nefa eto antany tsy te analizany fa naiza mombamina tsy mahazonao ialana raha hitako hoe neo atrany tsisy atakaro na hoe familapo raha hitako hoe neo atrany ka ny any azo atao de mamoro sosavao de mitako hoe neo atrany tsisy atakaro na hoe familapo de mitako hoe neo atrany ka ny any azo atao de mamoro sosavao Ohatrany Zakatina amin'izany hira zany. Mety ohatra zao dia mahita ny Hermano Libertal miteny hoe on a quitté les colons, du moins on a quitté la braise pour vivre en enfer. Zay ny résumé ny lalana vitantsika tao anatin'ny indépendance. Tsisy malagasy ka afaka miteny hoe miadana amin'izao fotoana izao. Ankoatran'ireo 2 na 3 isan-jato miaina sy mizakazaka ny fiainan'ny harem-pirenena sy ny fananany malagasy. Tsy voazara araky ny tokony izarana azy ny harena, tsy voazara araky ny tokony izarana azy ny fidiran'ny fananana ao Madagasikara. Misy mahavita manondrana volamena, mahavidy jet privé, mipetraka amina trano efa presque au 1000 mètres carrés, kanefa raha dinihana ny lalana nandehanana tao anatin'izany atao fiainana ahafahana misetry izany fananana izany dia toa tsy lasa lavitra akory.
Fa ny hafetsena sy ny fahasahina betsaka. Tsy anjarako no hitenanareo hoe midina an-dalambe na mandray sanjara amin'ny fiainana politika amin'ny firenena. Fa ny tenin'ny Papa Raimasina tamin'ny vizity farany tany Madagasikara no raisiko hoe mandray sanjara amin'ny fiainana politika amin'ny firenena. Fa ho hitanao ny fandrosoan'ny firenenao rehefa tompona andraikitra amin'izany ianao ary tsapan'ny mpanao politika fa tsy vita moramora intsony ny manambaka ny malagasy. Zay no toroko. Ny mpirehetra tompoko dia ny angavian'ny Papa Raimasina mihitsy hijery sy handray anjara amin'ny fiainam-pirenena. Manafatra an'izany izy tamin'ny teniny alohan'ny nandehanany niala tao Madagasikara. Aza verina eto izany feo izany raha ilainareo fa marina ny tenin'ny mon père, ny tenin'ny père Prospera tamin'ny Vakomany. Manafatra an'izany ny Papa. Ka dia hanao veloma ho antsika rehetra, veloma finaritra. Rapitso indray tsika miona ary inganeka ho salama tsara daholo isika mianakavy. Ity hira ity dia nanamarika anahako tamin'ny fiainako satria tamin'izany andro zany tany amin'ny taona 7-valopolo tany dia nisy zazavavy izay tsara tarehy. Izy io zany tsy malala akory fantatry ny fiarahamonina fa mpivaro tena. Maty ary izy ary nalahelo ny mpiray monina. Tsy nahafantatra akory izy hoe fantatry ny olona zany hoe mpivaro tena izy. Fa ny olona moa zany nagina, nanaja azy ary izy tsara fanahy be tamin'izany andro zany. Daholo. Maty sy misy mpanotany, maty sy misy mpahome. Satria izao ny zavatra nitranga tamin'izany. Herinandro nidy le tranony zany. Herinandro tsisy olona mivoaka tao amin'ilay tranony. Dia nefa izy rehefa mandeha manafatra olona hoe mba jerijereo ny tranoko reto fa andeha atsy eo. Tamin'izany manko mbola tsy dia misy loatra ny mpamaky trano zany. Lasa saina ny olona zany hoe ahoana no atao, ahoana no atao. Dia natsoina ny chef vokotany sy ny antso ny gendarme teo ambaravarana izy, avy izany hoe avy ao anatiny zany no nitolefika ary teo amin'ny tany vera vakiny teo maty ilay mpivaro tena. Tena maty izy. Nampalahelo zay tena zany angamba ny anisany hoe parcours ahatongavana amin'izany atao hoe lasa any amin'ny fitiavana tanindrazana ny olona satria niainan'izany tsy satriny tena hoe maty ilay mpivaro tena ary tsisy tena hoe raha tena tianareo nanao antso tamin'ny radio dia voatery moa izy nanao plus ny olona teo amin'ny vokotany dia nalevina teny an-Janahary tsisy fianakaviana nindray azy, tsisy ny fianakaviana nindray azy. Mampalahelo.
Mati ila vivarutena Mati sinisi panutani Mati sinisi paunena Mati tipitumani Mati elai vivarutena Mati sinisi panutani Mati sinisi paunena Mati tipitumani Bivavaka nandalu Te nisausa nademani Fafatuza Napinalu Uisauri tanima Mini Simba muna tumeshi Namuka salifati Fatu vavia Zefitefi Na fiyana na fita Afi Nirai Dianswana Diamanitsa Va Gambantana Fiteni Ume wazire Dilanita Fahapisa ya Fubeni Wazire Dilanita Fahapisa ya Fubeni Wazire Dilanita Fahapisa ya Fubeni
Ianera fa dia veloma mandram-peona satria toy foana fa misy fetrany koa mba tsy maintsy ndraiky fa tokantrano koa mbola etsena le mitondra an'le vavy kely anao testa mandram-peona daholo veloma tokoa.